Vatomaty fizarana voalohany amin'ilay tantarany soratany natiorako FT. Linano anarako raha ny taonako ara-dalàna dia 5 taona eo amin'ny resaka amin'azy io marary ato amin'ny hopitaly aza aho tratry ny mamiata ny raha aretim-po samy mifangaro mandrodika ny nofoko ireo areti-mandosy ireo mafy ny safotifotim-piainana ny lalovako nanomboka teo amin'ny 14 taonako ary izany no isan'ny nitarika tsy fahasalamana ho ato izao hitantara aminao ny fiainana ny diaviko satria eto am-pitsaboana vatana ka mbola baraingo ny amiko sy ny mety ho toy ny fiainako raha izao ny fetra farany sy teboka hiafaran'ny fiainako dia mino fa mba hisy lesona azonao tsoahana tao anatin'ny tantarako raha tahinjanahary moa ka voatsipako izao aretiko izao dia tsara ny nahalalanao ny fiainako mba ahaizanao mamindra ihany koa. Vao 14 taona no nisehatra tamin'izany hoe fitiavana izany. Asa tsy haiko faritana hoe inona no antony fa dia tojony tiako sy tia dia niezaka nanaraka ny sotra ny fanaon'ny zatovy rehetra nakafiny amamin'izany hoe mity nanomboka teo anefa ny tantara izay nisongadina indrindra teo amin'ny fiainako ka ho tantarako anao rehefa vitako ny fitantarana anjaranao no mitsara na manao ireo hevitra ihany koa eny mivavaka mafy aza mba ho vitako ny fitantarako aminao izany lalam-piainako izany dia mifafako mba ho voatsipako izao aretiko izao 14 taona indrindra tamin'izany. Tonga mitanjona ny Irina ihany sika tiry malala. Mafy izay komba izay. Eny lesiko. Mahatsiaro sambatra irehatra ary sao andro malaza antsika izao. Tena soa kosa aloha fa vita amin'ireo fianakavianao ihany ndraiky ireny taona antsika e. Mbola tsy ampy taona maro isika. Indrindra moa fa ianao. Sainga rehefa tsy nanaiky ny ray aman-drenao no anao fampivoaka io dia natao izay fomba rehetra ahafahana soratra sy nanaovana mariazy androany. Normalina kosa angelesiny azy e. Kristiana sady tena lohandohany ao am-piangonana ny papa sy neny e. Henla ihany no eto fijery ny manodidina amin'izany. Sara teo fa mandray 10 taona. Ka ino fity adala ny fahazasantsika atao izany piso satria adala izay ty. Tena tiako angelesy latiriko e. Raha mba tsapana mantsy izany fifaliana tao anatiko izany faly efa iondany eo atrarany lamandrakizay. Dia nitovizana ny antsika izany malala. Izany samy faly. Fa ono tokoa. Hoe ahoana lesy? Ary tsy miray latabatra amin'ny pasteurnareo rehetra izany mpiara-mivavaka aminareo. Ie, ary tonga dia fantatrela kosako. Sika mantsy tany hatramin'ny pastera foana ny ofana. Sady lahy tsy mba mety miaraka mivavaka aminay mihitsy. Ka mbola tsy mahay an'izany mivavaka izany mihitsy kiza piso Way, miantso any izany. Satsika roa mihitsy ve? Ianao rery aza ho iziko. Mandeha aloha makeny vetivety e. Vetivety ary seria.
avy eny dia mandeha amin'izay tsika. Eny le sy vadiko a. Esorina an'Andriamanitra sy ny fianakaviana aloha nanampibetsaka e. Raha tsy izany angamba tsy mba azo tanterahina ity mariazy androany ity. Tena azo lazaina samy mbola ankizy ihany mantsy izay siriko. Saingy efa manana ity zaza atao kiboko ity moa dia tsy maintsy miroso. Fa eny e, na tsara zavatra ihany aloha izany satria tena mifankatia izay roa. Way, misy mandefa mesazy mifinday Andriko. Nefa izy ry mbola miresaka tsara amin'eny ry. Oe, misy kodiko tiako. Aika mipoitra sy azo vakiana ihany notification ka. So zavatra maika mantsiko. Traso e. Inona tsara hono? Fataizavony lahy malala. Nametrapetraka mihitsy ro herinandro izay a. Malahelo an'lahy le zapiso a. Je t'aime Riko. Fa mesazy ahoana koa ty? Be antaratsy koa le nianinareo ka. Tsy anaiky indray hono izy raha tsy araka andia izay avy eo. Otry, fa tsy zavangandry izany e? Ny andrialahy fela be tena angina rery teto ny olona. Be tongondray. Sika anie zao ro malala efa tsy ankizy intsony e. Mila mizatra amin'ilay maha-olon-dehibe amin'izay fefa ho dada sy neny afaka 5 volana. Tena le sibe efa tratrako niaraka tamin'ny izany mihitsy io nanefa mesazy io fa modiny mifaina fotsiny le anarana. Azana koa zareo no miresaka amin'ny MP. Efa lasain-Riko tamiko anefa fefa nisaraka ry zareo. Ary tsy misy fifandraisana intsony. Ohatra inkity andringa ty telefonina ty teo? Niara ataoko tsara pirina ko ny olona indray ve no kitiako. Tena loza amina tambo marina raha hitana fotsiny mesazina nefa melanity. Inkalenko efa tenenina foana hoe rehefa mifolo alina mihoatra vao afaka mifandefa afatritsika mbola manao ambozizy ihany. Soa ihany ara fa efa nivaiko le anarana tato. Para zao ny hitan'liana angamba dia asa fotsiny. Fina mahavariana anao be ao amin'ny telefony. Efa tokony hitsangana andiny io isika e. Hoaitiko. Rehefa fanarabita aloha ity mesazy ty fa sao any mba zavatra eto. Sapako toy ny vorasan-tsareny ny foko. Saingy andro malaza ny tena androany ty aleo aloha mba mezaka ny korazy. Na ho fanomezana voninahitra andreto mpanompon'Andriamanitra sy olo manakaja maro rety ihany aza. Ohatray, fa tao amin'ny sento be malalako rotony. Ie, satria ondany eo atratra ny landray eo ampandihizana. So mamy any endry ity. Andao amin'izay Riko efa mandeha mozika. Ilay efa tonga? Efa ao adiny iray teo izay. Tsy nisy nininona mivatango tato dia io izaho mijery film. Tena nahoana? Mbola tsy raikitra e. Mila spesialite be le asa nefa za tena tsy manana. Ko maninona nefa raha mianatra aloha e? Raha dia hoe kory fotsiny asa dia tsy mibahana fotoana be. Tsy misy saiko hifantoka amin'izany hiverina hianatra izany intsony ry Lina. Andevo raim-pianakaviana ny ahatsoatsy e. Ka ny amin'izay indrindra. Azadinona Riko fa sika anie tsy hoe izanona maharitra atao amin'ny mpapasina eny e. Mandra-pahaterako fotsiny sika no avotandry zareo ato. Ao aorianan'izay dia tsy maintsy mahaleo tena amin'izay. Dia inona ny tia mpanoratra ambara? Riko velavy zazakely. Izany ve dia mbola anontaniana indray? Mila mezaka mibanjina an'izay ho avintsika amin'izay tsika. Mikarataka izay asa ho azo atao.
efa mitady ane fa mbola tsy mahita lohatra eto e. Eny e, fa izay anao porosihako an'lahy hoe maninona ho ara sady mianatra ihany aloha. Mbola misy tahiry kely ko ahafahana manosika an'lahy ihany tsinonao. Lesaka ivitanantsika lamban-jaza izay fa hoy papa hoe izy hono ny antoka lamba rehetra andraisana an'ity sanantsika ity. Olodiny any re zany e. Feno ty loha zany taizy. Misy koro arahako izay isaka ny alarobia maraina. Dia ty kibo be ty nentina vizavizany. Sarotsy koa ve lesaka aina sy andriandro foana. Sainga ny fiainana tsy vita ny ariary zato ampandriana. Tandremy fotsiny ary ny zanako sao dia isy azo azy amin'ny filafilanao mandeha lava io a. Aza matahotra elafa mahalala ny tokony ataoko aho e. Sady ny ahasoantsika raha teo ny kirizako sady mianatra na efa be voka aza. Dia azafady amin'izay aloha ianao teo alohako teo fa misy action amin'ilay be maingo eo amin'ny film io izany e. Eny ary e, andehanao dosy ary aloha. Ka manahoana ny taizato raha fotsy a toa lava lila kely ery le daly izany. Salama tsara re zahery papa. Nandritra n'ilay iray volana tao ary ny fiterahana iny ny tsaroko tena reraka be a. Tsy voately volana tokoa fa zao iza moa ty anarany teo? Ilanina rery papa. Ie, efa 3 volana omaly izy. Ka le anarana ataonareo koa moa sary tononona beko. Fa tena mandeha ilay fotoana. Ie, ary neny angatsy aho. Lasinaika izy fa misy fahasombana le fiara-miasa any dia nijery an'izay izy sy ny mécanicien. Ary Rigo lasa izy sa efa nahita asa? Milazao any amin'ny namany any izy ny maraina teo dia hatramin'izao tsy miverina. Manana fotoana kanesana any amin'ny namany nefindrity ato sady somokotra mampinono no mandamina trano sy ny sisa. Ka izay rery papa le hoe reny a. Ohatran'ireny dia mbola tsy nandalo tamin'izany ery koa tianareo. Nanambady aman-janaka ihany aho fa tsy sana mila andreninareo rery izany kosa amin'ny fotoana ohatr'izao ka. Raha resaka mampiri-trano izany tamin'izany tsy andrasako ataom-behivavy mampinono mihitsy. Eshe, zavatra trano tsy dia hoe mikorotana be io koa rery papa. Ieno ahy fa tsy maintsy mbola nitsy andriko na dia arovanao fatratra azy izy a. Zanaka izy ary izy raha teo ny tena anay amin'izao ka tokony hitsy amin'ny tsy mety ataony. Hitako angely adala matetika variana mitenitendry gitara ery ambony tetezina ery fotsiny miaraka amin'ireny jilamboty ireny. Ny papa koa izany. Izy kosa ary ve dia hoketsaina lava atao trano ato foana fa mba miaraka amin'ny namany kosa izy indraindray. Lina. Tsy voandro any akory any niatrika fiainana ka tsy halala ny setroka sy ny tomany. Fantatro ange ianao fa kikisa ny adi-sainana dia manafina amiko azy. Ka raha iandry anao hitantara tsy isy izany fa leo dia fantsiana azy no ataoko tonga aloha. Tandremy fotsiny ary sao dia sanatria ny mba nitokantranonay e. Ataovy ampahendrena fotsiny. Raha zanaka ty anary ny Rigo tsy tokony hisy fetraka ny ratsy amin'ny tokantranonareo mihitsy ny fantsiako azy. Sady mba eto mandeha mivavaka amin'izay le vadinareo fa mivenjivenjy fotsiny rehefa aladika. Eny rery papa fa papa koa izany. Dia ndana menony zazakely fa mitomany. Aleo fafako io trano io. Ay, taitra sahady indray ve ilay selary ilanina. Azafady rery papa. Ary nonohany eny ny zanany e. Hao. Dia mangina amin'izay ny zanaka neny a. Misotro toaka angary iko io. Beko sa sotrona ity ka. Hey, mbola mahita plus makany amin'izany aho ve lesy nefa ny atao trano ty efa jereo ny fahasahiranana. Amboly problème indray zao a. Tsy mambola fa misoroka problème azy. Dia inona koa moa izany ny tombontsoanao amin'ny tarainany amin'ny papa any? Mijaly be nga ianao ato sa maninona? Hanita-dresaka indray a. Tsy nitantara ninina tamin'ny papa izany hafa izy ny tonga tato dia nahita nampiri-trano sady sahirana mikarakara ny zazakely. Dia izay izany no nitenenany an'lahy. Mandagenina be rangaha le baininareo ka.
Rikoa, mba asio fanajana ihany fa olon-dehibe any papa fa tsy faiky ambototra andrena manao reny. Ka le fiainako idikidirana mihitsy raha ngaha tena tsy reveko a. Dia oka izay ary fa ho teneniko izy tsy teniteny anao tsony. Izay ataonareo any tsy rarahako Lina. Ela zao ty efa azokazony nefa misy resaka matotra tiako atao amin'lahy. Fa tsy matotra ngaha za zao miresaka amindrio e. Sa resaka iny zany? Nahita asa Rikoa. Dia tsy maintsy manofa trano amin'izay koa sika fa tsy mety amintsika intsony mipetraka ato amin'ity trano neny sy papa ty. Nahita asa ianao? Ino a? Vaovao tsara kosa zaniko. Fa vao maika koa mafaly le hoe hiala atsika. Mba afaka mifaneriterena amin'izay zany lahary koa. Dia Rovina ny andeha? Mandamina kely sika fa mety amin'ny alatsinainy andra raikitra le trano hitan'ny zoky an'izany. Nasaiko nijereny amin'ny mantsy ilay izy dia iantso eo izy rapitso. Okay point izany e. Zay vao mba ilamina ny fiainana zany. Fa na zany aza ela koa mba misy mitady asa dia mifanoha sika. Raha tena mahay mirahina tsara sika mivady dia afaka mivoatra tsara ny fiainantsika. Ao rehefa ezaka hitady ny bany fianao koa. Dia avy mba mitaiza amin'izay aloha fa mba viza na moa e. Eno a Mantsiandry. Dia aza be tongotongotra ny tsomo moa ka. Efa hoe ezaka rehefa Andry koa zany. Dia aleo za foana miantso Andrika. Amin'izay mba tsy lany kredi Andrika. Dia aza mipipapipa tsony koa moa fa miantso avy hatrany rehefa hiresaka aminao e. Zay fa bi. Fiza miresaka aminao? Wai, Lina. Tena loza fa efa tato arinako tato Lina marina. Fino ty mahazo an'lahy e. Misy inona? Anka. Tsisy olana. Fa ngaha verina sady nareo mianaka. Ie. Nahita akaiky izay dia tsy nandeha tany alavitra tany intsony fa afy tenody. Dia efa ela ve nareo ny tonga teo? Ie. Fa maninona? Mama kely ny antso teo a. Tsy salama hono izy dia mila fanampiana. Fa nazavaiko taminy fa mbola tsy miasa ho aza zao dia mbola tsy manan'omena e. Tsy informa indray mama. Ao fa hanomboka hiasa rapitso dia mandefa vola ho azy sika rehefa mba manana kely. Eno izay mihitsy ny mety. Tena ny aza hita kakobondrana fa alina nkarona fiainana le aza. Engane ka mba ionina amin'ny lainga tsara lahatra teo fa ratsy zany. Fa zao Rikoa. Hoe ahoana kipiso? Sika moa ty mbola tsy manana fahefanana raha manam-pitaiza zany. Ianao raha toy mbola tsy miasa dia apetrako aminao zany aloha ny fitazaina ny lanina kely amin'ny atoandro. Zara aza le mpampiasanay mba mahandry an'izay folofolan'izayko. Tsy nanaiky ny resaka mbola kely anankiray mantsy zareo tamin'izany. Zao ilany nefa herintaona mahery kely dia mba afaka miasa amin'izay kosa. Tsy koa ry zany fa mba mifampitaiza eto zany aloha izay mitsamina. Sady sika raha toy tsy maintsy mbola hanenjika merina amin'ny volandro zokona andavanao ny fatrano nandritra an'izay volana maromaro izay. Na tena ny tonga dia hiasa mantsy tonga taty kay mbola tsy nanaiky ny mpampiasa rehefa tena nandeha ny resaka. Zay atao mety daholo re. Ary andao amin'izay androsany hatrany fa mangatsika ny hariva. So idiran-drivotra ty koa ilanina kely. Ety resy trotro kely aloha fa tena vizany izany soroko izany ka. Ao meo aty ary. Nanomboka teo dia nianatra sy nisatra an'izany hoe mahaleo tena amin'izay izay sy Riko. Za nanomboka niasa fa izy kosa nitaiza ny zanakay voalohany. Fantatro tsara efa hatramin'ny andro nanaovana ny mariazinay fa mbola misy vehivavy miaraka amin'ny Riko ano any. Porofo moa ireny mesazy hitako tao anaty findainy tamin'ny andro ny mariazinay iny. Reko tsara ihany koa izy omaly ny resaka tamin'ny finday iny.
saingy nineko tsy no hitarina ny resaka satria ny fantatro aloha hatreto dia tia azo loatra izy nanolorako ny amiko rehetra ka nizaka nanindro ny foko ana dia marary azy izany hoe raha fesin'ny olona tiana indrindra izany. Nahita asa tsara karama tokoa nanomboka teo ary tsapako fa tena niarina ny fiainanay telo mianaka kely roa taona taorian'ny esako. Tena taotaopoky ny hanosika ny fiainanay mba hitovy amin'ny hafa sy mba hananamby aza. Saingy nahafahako nanao an'izany ve ndrivom-piainana ny foako tao an-tokantranoko? Fa ahoana ty moto vaovao be etindry ity? Tsy mety amin'ny langa raha hoe mba manana moto amin'izay sika telo mianaka. Fa antsika ve io e? Ye, amin'izay sika tsy sahirana intsony rehefa mba makany ambanivohitra na makany amindrineny. Andray tena tsy napoziko indray izany a. Efelangely tsy nanangonako vola amin'ny fitianana an'io e. No izako natao surprise amin'lahy mihitsy ilay izy. Ay, hitondra moto ihany lesy izany lary rikoko. Aloha oroka mamy be mihitsy ny vady malalako hoe fa toa misento be ndry fa ahoana? Mahatsiaro sambatra fa nanoroka tena amin'ny fitiavana indray landro any. Ndry koa izany. Avy any am-po foana rehefa oroka fahaizako ny izy an'izany e. Misy ny oroka vokatry ny filana fotsiny ka na koa hoe terena fotsiny tsotro izao. Fa izany aloha eo ihany fa aizy ilanina kely e. Milalao miaraka amin'ny zanaka ry zareo ambadika eo le rika. Ohatra aloha ampidiro ty moto ty fa hijery azy ahy e. Efa zatra n'ilay finy isaky ny avy miasa koa ka tena mahatsiaro banga raha vao tsy ataony an'izany. Hoe mba meo any lakile an'ity mba handramako jokiana kely ry Lina. Fa tsy mandeha lavitra lafa mbola etseny sika aveo a. Eno mba hanandrana kely an'ilay dala fotsiny a. Kay sa tena mbola mitsaika tsara le ry izany a. Dia moramora ihany ny rafilary fa mandrirotra be io ry koa a. Okey chérie. Izany mbola firifatra ilay adala keliko iny ihany marina. Tsy azo tenenina mihitsy. Aleo andeha akany ilanina aloha ka. Ilano! Tonga ngeneny e! Ty chocolat langana! Bonsoir Gina. Fatoriko. Fatao tonga tampoka indray. Mba nisy fotoana kely aky fa tsy niandra dia nandalo a. Nataoko ty dia fadinonao tanteraka mihitsy aho taty izao. Tsy misy an'izany le ry piso fa tena manomana examen koa izay ny tena marina e. Tena tsy manam-potoana firy intsony aho. Moa amin'ilay sady mibosy koa miasa dia tena enjana be e. Dia moto aniza izany ty moto vaovao be entinao aty aminay ty? Nga mbola hita ihany hoe vaovao be lerina dia efa rakitra ny vovoka teny an-dalana aza. Moto akiriko aniza indray ary e. Zany ve? Sambatra ianao. Sika roa ny ara-sambatra amin'io atsoatsa ry malala. Dia atory aty indray izany sao sahanao tsy hidi-pahatra fotsiny dia andeha. Aiza tsony koa ky ny andehanako dia amin'izao ory izao a. Sady ilay lalana makaty aminareo koa tena mangina sady ratsy. Dia atory aty izany ianao? Mazava ho azy. Andeha antso amin'ny mama izany hanampy hikarakara ny vahinay fa variana any an-tsahany iny. Aleo re Louise ho any e. Dia andao ary mandroso any an-trano e. Ao ampiko ianao hanosika amin'ny moto anao hiditra. Ao ary, fa malalaka nefa ny ao asiana an'ity a. Atao eo an-dalantsara eo fa io koa ve dia tsy atonony eo e. Ao ary, mafimafy kely ary ndry fa mampiakatra azy eto amin'ny tokonantsika. Ao. Zay. Opa. Zay dia tafiditra. Dia ahoana kiry tiako a? Tena nalahelo be anao mihitsy aho. Zany?
Sady efa nasehoko mama angely sarinao iny e. Dia izy koa rehefa manirina hitanao mafy mihitsy. Izany ve? Ie. Aza manafa mijanona telo andro aty ahy e. Talata indray mantsy izay vao miverina ny bosy. Andray, tiako be kosa zaniko. Za angery koa tena teo eo anilanao foana e. Tena tianao loatra. Na za koa aza angera malala tena angomandry e. Saingy le fotoana ny tsy nisy dia tsy hafananoatra. Fa hainao ity veloha tena vonina nanambady ahy e. So mba manadala fotsiny. Sina. Matoa asa mandrafozana aty izao dia vonina kavady anao. Saingy ny fianarako aho mbola tsy vita dia izay mbola sakana loatra eto. Dia aza vao mama tsara ary zandro efa tonga eo izy avy eo. Tena sarotiny amiko mantsy mamanay iny. Aza manary ianao fa tsy ho ela dia hiroso amin'ny dingana voalohany tsika ary malala. Vahoana mihitsy ianao ty. Papa, Tamin'ny 4 arivo ny tonga tato aminareo ary efa nahatsikaritra fa lasalamborona izany ry. Fa misy inona ry Lina? Dadanao akazana fiainanao. tsy misy ninninina zandry ery papa fa somary eradreraka fotsiny aho io. Ary sao dia mba manitsakitsaka anao kosa azy Rico fa hafeninao, ha? Ishe, aza dia miteniteny foana rery papa fa Ihany ahy iny e. Tsy fanaonao mihitsy mantsy ny ohatran'izao. Taminareo mbola tany aminay no mipetraka. Efa ny amin'ny lanitra fahafiry ianao amin'izao oro izao. Izao anefa dia mbola torevaka ato amin'ny salon ato foana. Za rehefa natory teo fa nandeha mivalan-drano tany amin'ny WC no gaga amin'ny mahita anao eto foana. dia mandehana amin'izay re matory fa efa andeha atory aho io Tsy izany fa nisy asa nanahirana kely aho tato ato dia io no mampiady saina eto. Ay, Fa efa milamina re izany e. Ataoko ahoana moa no ilasan'ny papa fa hanandrana motoany iny ny landriko teto dia hatramin'izao tsy nody. Tsy ho sahako izany saosana ka ny mba nitokantranoko io ny akony ka. Efa fanaondriko tato ato Andriamantsy tia tsy mody ity rehefa sapotsy alina. Dia mahita alaolana lazaina foana rehefa avy any amin'ny sehalehany any. fa Rico zany tsy mody mihitsy androany. Ka efa hoe lavidavitra ao aleko izay any marary izay dia nyantso izy hariva teo fa tsy tafody hono. Dia rovinona izy vao mody zany. Ko tsy ho rapitsy kosa ve? Tsy hitako koa ange izay tsy niarahanareo nitsidika an'izany tsy salama izany. Za efa programany nankaty ihany ambina ny trano. Tsy hitako izay olana. Ka tany koa ange izy vao niantso hoe grafy be ilay aretina dia tsy maintsy miandry any amin'ny hopitaly hony. Tsy programa mihitsy no tafandry any. Ay, ndeha atory amin'izay afa mandana mba avonjeo amin'izay ny zazakely fa miandrandreny ny anafana azy. Tsy ilozanao maniditsidiny eritreritreto fotsiny. Ok papa. Bonne nuit papa. Dia ndrika eo akia. Rico, fataizandray moa izany ianao n'izao vao mody. Sabotsy atandry testamoto ny elanao teto dia andro any talata maraina ianao vao mody. Avela aloha le banda rangahy hiditra ny an-trano fa aza tsy hanainareo sermonina be aty atokotany aty e. Nahazo an'le bandy ary efa kirafitra. Rico fa nisy inona hoa? Voatazon'ny polisy tany afa tsy nanao kasika sady ny papie koa adino nakazy tany aminao tamin'iny e. Zay vao navoaka an'le maty tao. Tena tsy... Zany ve lesy? Eno Mitombona indray ve izao izany lasainy izany. Le moto anefa ity feno vovoka tsy fakahitana intsony fa miosona tanteraka. Impossible. Fa misy kaly ve aloha ary Lina fa tena ramaka be Dia nisy an'izany ve lesy dia naninona ny tsy niantso. Natsoina indray nefa namono telefona. Zavatra mora nyreglena nge izany e. Nandefa mesazy fotsiny ianao dia tonga tany any tondra amin'ny papie dia vita.
Sady anandrana moto fotsiny koa ve dia aninona lavitra be misy polisy any. Hanina aloha zao no tedaviko ava tsy sermona mantsy anao. Fefa tsy mananjoany tantsony koa zany ato. Kefa nambaraka anao teo nefa niditra tany amin'ny piraha aho 3 jours ka inona indray e? Ny telefonina nalaindry zalahany. Zavao aty raha misy telefonina tsony. Inona tsara? Fa polisy taisy zany faliako any. Tsy misy lalana miteny kosa hoe alaivo ny telefonina an'izay olona manao tsy mety a. Fena tanatsaka iny tsy ho azonao tsony fa za mandrera-batanany e. Ka tsy rarony tsony zany ka. 1,750,000 ny rikony ny vidianako an'iny telefony iny ho anao e. Zany ve dia ariana fotsiny any? Ka na 10 million ary rehefa lasany dia lasany e. Ngaza tafavoaka tao raha tsy nanao fampirarana tamin'ny zalahy tamin'iny. Ny telefonina tsy omemen'olona fahatany zany fa toroy aho hoe polisy taisy zany. Misy ve le kaly sa tsisy fa tena rama Karolina. Tsy ny zavatra efa tsy ho azo tsony zany ny anatavezan-dresaka eto. Tsisy aho. Tsy nanapohanao ody androany maraina dia ditehanay mianaka ihany nataoko teo. Dia mividy mofo izay dia vita ny sakafo maraina. Zany ve mba fitiavam-bady ato an-trano ato e? Fa tokony hoe ahoana? Tokony hoe hanambana sakafo iray vilia isaky ny mandro ny olona tsy tafody. Ka rehefa tsy tafody tamin'ny tsy fidiny ve dia hanaovana ohatr'azy ohatr'izany kosa e? Mora amin'ray rehefa miresaka fa efa tsy zazakely minontsony ange ilanina ka tsy hatakatra hoe mifamaly sika e. Ka ianao rangahy mamelag be a? Eny e, za mamelag fa ianao manao izay mahafaly. Asa hoe fantatrao ve izao fa tsy niasa omaly sy androany satria tsy maintsy nijanona teto amin'ny ilanina. Dia mba azonao an-tsaina ve mety ho akon'izany amin'ny asako? Ka tsory amin'ny fotsiny marina finna ny akanalay amin'izany e. Hotsoroko amin'ny hoe nandeha tany amin'ny toerana be vovoka sy tsy nisy rano ny vadiko dia efa tafahoatra loatra kosa le vavanao a. Tratrany marina indray dia mikasitanana aiza ary taiza amin'ny lalana makany amin'ny polisy eto tanàna misy lalana feno vovoka be ohatr'izao lasa ho ary koa lasa ho tena ny anasan'le motoko moa tsy tao an-tsaiko rangahy tena tsy lelo motolaminy ty fa kahiko be ary tony zao blouson izy papa iny tonga teo izy tamin'ny sabotsy teny ho tomaly maraina be dia nanadiady avy izy hoe taiza dia ahoana izy ianao taminy? Tsy fantatro azy nalehany. Tena désolé qui mon cœur. Azafady fa tena lasa nakazy tanana andria teo. Dia nefa noana mafy koa io dia lasa kirikirina e. Azafady azafady. Ndao sika selary ilana hividy sakafo an-dada aloha fa noana hono izy mba tonga dia manaova kely dité amin'le ranao anaty termos ao fa vetivety izay mianaka dia miverina. Hatramina azoko an'ilay moto dia lasa tsy tamanatra ny firotsondriko. Efa manomboka maraka ny zavatra ataony moa ilanina kely taty aoriana ka mitantara ny zavatra ataony indraindray efa mandeha miasa. Hatraminy hoe entiny makany amin'ny vehivavy n'ilay zaza rehefa tsy eo aho. Niezaka nandefitra trano nefana dia vitsy aza ny vehivavy mahazaka n'izany rafesiny izany satria nibahana tato an-tsaiko foana no hoe tiako ny tokantranoko. Nitamberina tondohako foana niezaka nataon'ny papa sy neny tamin'ny fiadivana ny ampiakarana ny taonanay mba ahafahanay ny soratra ara-dalàna. Izany rehetra izany na dia mafy any am-poko aza ny miatrika azy dia miezaka ny olona tsy misy olana rehefa tafaresaka ny fianakaviako. Na dia efa nanako porofo maromaro aza fa mampirafy ary koa vadiko dia nimiko na feno izany satria aretin'ny tokantranoko dia ny afiako. Ny tsy naposiko anefa dia efa niteraka ratra anaty tamiko ny fizakana an'izany rehetra izany. Hotohizako ny fitantarana avy efa izy dokoteranao fizahana aty tamin'ity. Fa makaiza foana ianao tsy mody lavity riko
tena efa matetika loatra kosa e. Nitady asa dia taraiky be dia natory tany amin-drimama. Fa hoana, misy olana nga? Ie, nitokantranotsika lasa tsy hidipahatra sisany olana. Efa manomboka amikorisa ary atahorana ianjera. Tsy misy idirako izany a. Fa tokony ho iza izany no hiditra amin'izany, ha? Ianao sy ny eritreritratsinao mahita hoe hirodana ny tokantranon-tsika fa ny madio ny any saiko e. Riko Ahoana? So mba efa tsy vady intsony ary lesy mifandraisalahato a. Efa milaza aminao aho fa madio ny saiko dia izay. Ady ataoko ity mitovy antsika e. Samy manao tsy hidipahatra ny ato an-trano. O Riko miasa nasaovana ny tokantranontsika neny voako maraina sy hodiako hariva e. Sa afaka inona inona isika raha tsy mampidi-bola ato a? Dia izay izany. Zaho io koa mba mikarataka anie mivoaka any fa mbola malchance foana aloha hatreto e. Mikarataka sa manility ankely voangony e. Nakaiza izao le tele vao vidiako tamin'ny volana ambony iny. Hoay tokoa. Adiniko ny teny aminao fa naserako aloha iny fa soloana ngizangiza amin'izay fa efa tsy maneva intsony aky a. Andray, sa kosa very koa mba efa manao sakrifisy sy manao izay faraheriko hanangonana fitaovana ato dia ataony lahoatra an'izany kosa se mba kely efa azo. Amin'io tsisy ferana, tsisy dinika. Kefa miteny aminao fa hosoloko le tele ka tsy hitako izay olana ao amin'izany. Sa hoe ianao nividy azy dia tsy mahazo mikitikitika koa ny bandy? Tsy niteny an'izany aho teo e. Dia aiza izao ny vola vidin'ilay izy? Misy azo anampiana azy mantsy ny tahiry keliko ato dia aleo mifidy an'ilay ngeza mety aminao sika raha pitsy fa mijaly ilany efa zatra mijery desy anime. Mbola any amin'ilay bandy mividy azy ihany fa farany volana hono ilay rivo manam-bola e. Ie moa izany iziko. Dia efa fondray aloha izany ny teleko inona moa. Ary zafady ianao andehanako atory fa valaka e. Amin'ity andro amin'ny fito maraina no andeha atory. Misy olana nga? Antsony tany ambanivohitra dia misy entana azo alaina dia amin'ny eto mba hanampy ny fidiram-bolantsika. Amin'izay koa ianao mba eto foana fa tsy manita do mitady asa eto sy roa. Sady mitaiza ianao amin'izay no mivarotra. Aleo aloha atory liana fa mila dinihana anaty nofo izany a. Efa nifinosiko ao ambony fandriana ny sakafo ny lafa andeha hiasa e. Dia aza kotabaina ilay zaza fa aleo atory tsara ao aloha. Tsy mianatra mantsy ireo androany. Izay fa lasa. Ranomarina dia tokony hansokatra ny fiainanay satria nahasana tsara ny filana andavanandro ny varotra izay natao. Ny kolary, ny sakafo sy ny pitsopitsony. Ny hofatrano sy tsiro sisa izany ny fesatra eto amin'ny karamako isam-bolana. Nisokatra tokoa ny fiainanay saingy nisy hatrany ny zavatra tsy napoizina ny seho. Azo tao novainanito indray moto anao fa ahoana? Ka tsy maintsy mitady vola sy fikanesorana n'io zaza ao akibona io aho dia naserako ilay moto e. Efa nitondra vola aty. Ka i mama ngery koa tsy manaiky ny anesorana an'ilay zaza izany e? Fenao ty ve lasa daly e? Fa angany tantaraina tany aminy koa bevoky ianao? Ie, kotratrany foana mandoa matetika sy lasa malaikomana dia nisokironiko. Inona tsoa moa ny azoko hanafiainana an'izany eo? Sle ty e. Dia mbola olana hafa indray koa izany. Ka tsy hitako anie izay mbola misakana anao tsy hanao ny fomba na dia nivodionitry fotsiny aza aloha e. Sady mama tsy manaiky mihitsy satria naveriny tamiko daholo ireny toko sy fampanantenana nyresahanao azy ireny. Ka inona ary ny tediavinao ataoko amin'izao e? Zaho mbola tsy mikandra ny fianarako ahoana? Ka atsory amin'ray aman-dreninao fa izany anenenao e. Mbola izy no tokony antsoroka an'izany. Sa ianao tsy vonona nambady andraika? Tsy izany ka. Dia ndao any an-trano iresaka amin'ny mama izany fa tsy maintsy atao malaky ny vodiondrintsika. Loza ny laty Riko. Sady le ren'ny sinako tonga dia masika velona sy mohatahata be tsy azo atao nenenina mihitsy. Le ty e.
Dia inona ary ny atao amin'izany namana ity? Inona moa izany fa miketrika fika avoavo lenta kokoa indray izany e? Tsy maintsy mandeha ny raha maty aho matesa raha havana izany. Allô? Faizay lariko fa narary tany am-piasana ny ahy dia niditra hôpitaly. Ny antsoany lafony izay nanomboka omaly fa tsy tratra antso mihitsy. Finona no lanany. Tena misy problème be ke ilay fiara-pitatitra nentantsika aty a. Simba dia ny vola tokony nakana entana azy efa nanapangako nanamboarana azy. Tsisy vola azo akana entana intsony aty amiko. Tena ninona samba nitsirika tamin'ny moto niverina mba nilazany izany e. Sady lama moa ny telefona tsy hay hoe maninona. Ka mbola engagé be aty akodaoda aty izahay e. Dia fa sy volany aloha raha misy akanetana any. Sangy eo aty amin'ny hôpitaly io miantso an'ilay io e. Ka tsy hitako izaniko. Ivery maina hody fotsiny izany dia fa tiantoka ny vola rehetra nampediana taty. Na andraso ary e. Alefa asaiko alefa niny amin'ny lalo reto vola natolotro ny fianakaviana ny tsedika reto. Mino fa mba hafidy izay vitany ihany kosa reto e. Izay mihitsy aloha atao e. Fa nga dia tena grave be mihitsy ny nahazo andry tao. Ino mantsy an'lahy. Efa omaly ihany niditra hôpitaly taty dia hivoaka rariva ondra sitrapon'Andriamanitra. Ay, alefa aspida le vola ary fa maika hody hamonjy anareo any ah. Efa tia tamin'ny manantony ity niny fa andrasa saiko alefa any aminao izao ary. Riko, fa toa tonga sahady ianao nefa nilaza fa mbola tany akodaoda be ny simba ny fiara nitondra nentana. Ary fa ahoana ianao ty? Toa misaviritaka manoatra indray no ireny 4 ireny. Lozangery malala e. Fa nisy inona? Nisy nanendaka. Antso. Fa nanomboka oviana indray moa nisy nanendaka tamin'iny lalana makany ambanivohitra iny. Dia ahoana koa io moto tsy aratsiana ao an-tokotany io? Lasa mpangalatra anie ilay moto antsika Arlina e. Riko izay tena marina lazainao fa tsy zazakely akory. Simba ny fiara-pitondra entana sa nisy nanendaka sa nisy nangalatra amin'ny moto, ha? Reraka sady tia atory mafy fa aleo aloha andeha atory e. Andriamanitra ty ilay vadiko e. Tena hoe voroky tsaisy 4 mihitsy hitako. Fantatro falangata ahoana ny zavatra nolazainy tamiko teo saingy tsy aro voakasika ihany foky nahita azy mipitrapitrana palalelo kely teo. Dia foizahata indray koa izany ilay moto vao nividiana 4 miliona voaingana. Tena efa tsy rariny kosa rangaha. Ary andraso aloha alaiko amin'izay mipisony ato amin'ity telefony ity dia afindra telefony hafa. Tsy tsaro intsony mantsy izao hoe navelany fotsiny eto ambony sezeto ity fa dia lasa namonjy fandriana fotsiny izy. Tsy maintsy misy profitako ato androany. Zay. Ary andraso averina amin'ny toerany amin'izay aloha. Efa izaho izao ny Riko amin'izao. Papa? Sa mbola tsy tratrantso ihany? Manamafy ny amin'ny vadinao io mihitsy Arlina. Engany ka mba ho diso toerana ny ahako. Efa tonga ny izy ry papa e. Fa mampalahelo kely. Kodry. Mampalahelo maninona? Dia anomboka sady fa hitomany nefa efa nafaparany dokotera mafy mihitsy
ao izy ohatry papa matory aho fa sady voaendaka ho ny voarobatany ny moto sans e. Maninona tsara Zany hoa dia mba mitombona ve izany zavatra ny lazainy izany? tsy haiko e. Aloka tabaisiko mihitsy fa mila miresaka amin'ny azy zao. Papa avelao aloha izy atory fa rehefa taitra izy miresaka miaraka sika. Eny ary etsena vetivety fa mila fanazavana ny amin'izany zavatra izany avy any. Entitra be papa marina. Tena efa manomboka mahana-tanteraka izy na dia feniko fatratra azy ny zavatra iainako ato. Andriamanitra idiro antsehatra tsy anjakan'ny korotana ny tokantrano keliko. Randraso amin'izay aloha hijerena mesazy atao amin'ity puissant rikody. Andriamanitra rikokose. Inona ihany le mbola mampitomany andreo Lina fa misy inona? Papa Inona? Jereo any ity mesazy atao anaty telefonina an'ity e. Otry fangatsy telefoninao iny ko an'izy ahoana? Nafindrako tato ny puissant rikosh papa. Manafinjavatra amiko izy tetiko mariny. Ao hoe hojereko izany. Fa toa tsy nandefa n'ilay voly lahy reko maly fa tsy salama ngeny zanantsika. Io aroaly efa nahiko ary mino marimarina fa efa ely le kiarila io nanitsakitsaka anao. Papa fa hoaiza ianao? Tsy anaiky mora zao kosa e. Fa za teo alala le jolely tsy mahay mipetraka tia. Fa maninona kosa nitondrahanareo rano tampoko ohatran'izany e. Jere raha tsotraka tanteraka le bandy rangatsy. Fa inona moa ty paoziny laotra ny 4 minutes nisy nanentaka azy tantara sy palahany lahy dia ny zanako mifidra maso amin'ny ataony lahy. Tsy azoko mihitsy le tianareo atongavana. Ny tiako atongavana Kay! iny dia vakeo tsara. Ay, kay le ty e. Tena somba tsy rarany kosa ny akasitana izany Fa ireo mesazy lareo rariny. Ohatray le ty. Fa tamin'ny fomba hoana ko ary natonga an'ireto mesazy avy any amin'ny Zina reto ato. Ahoe? Dia mbola moron-tanginina indray zao lahy amin'ireo. Fizany namindra nyity puisque ty to tanaty telefonina Lina tato e. Zaly tia. Zao dia zao lahy dia lasa mandeha. Boakely sary tiavina ohatry ny hao. Efa velomy behivavy lahy dia mbola mahavita manitsakitsaka anjanako ihany. Lasa lahy hafa sao mahazo amiko indray Papa! Tsy raiky miteny eo tsonoko ianao e. Ka nitokantranoko kosa nery papa. Maninona? Matahotra melona n'io zaza ray io nga anao? Manana azon-damosina Lina fa tsy vita tsetsetra ny fiainana. Tena mifonak'iza Lina. Olona mampiady antsika fotsiny mandefa mesazy tamiko io. Tsy fantatra koa hoe iza azy io. Ka eto aty ary dia andramantsika tsony eto dia hoy teo ny marina. Aiza le telefonina teo? Papa, mengavenao aloha mandehana makany any efitrano any fa lasa mandray fanapa-kevitra ao anaty fotesitrareo. Aiza indray no mandeha? Mbola tonga ny tanàna amin'izao ory izao fa tsy olana e. Veloma ianao! Papa! Papa! Tsapako tokoa fa tena tesitra papa tamin'ny fotoana nahatratrara ny Atalandriko io.
ary mbola tsy nahita ny papatezitra sy navita namelak'olona izany hatramin'izay niainako. Na zazana ny aza lehibe ihany aty fa tsy mbola mikasitanana azany izy. Tsapako amin'ny lafiny rehefa rariny ny azy satria mafy amin'iray tokoa mahita na maheno ny zanany vavy mijaly am-panambadiany izany. Lasa papanoty tamin'io arivo io. Fa za kosa mbola tsy naleo ny tolokondriko ny fona tamiko ka namihina azy indray. Ny bahatoerana tato an-tsaiko foana fa izy no voaloham-pitiavako. Izy no misantatra amin'ny mamindrindra tamiko sady efa nanam-porofo teo imaso ny rehetra fa mpivady zahay. Namela azy ana tena rary tamiko azy iny hariva nahitako ny mesazy avy tany amin'ny raviko iny. Ny bita ato an-tsaiko dia hoe hiova amin'izay ilay vadiko manomboka eto. Tena izany tokoa ve nefa? Nanomboka narary sy niditra hopitaly matetika no ireny zava-nisy ireny. Mandeha ohatran'ny rano ny vola. Niezaka hatrany nefa isaky ny mba salama kely ny manao ny asako izay mitady izay fomba tsy hampirodana ny fiainana telo mianaka kely. Ny faninanana rava tamin'ny atalandriko. Niezaka mafy aho namerina izay mba azoko naferina. Nanantena fa hiova sy arina tanteraka indray ny tokantranonay. Kanjo. Voaritra ny anatra iny aloha ilanina kely. Efa azoko raha teo koa ty ilay boatin-drakitra mitovy tsy misy valaka amin'ilay fanangona liana volo io. Ato ambony armoara ato ny toerana fametrahany an'iny. No mifanereny mamansiana sy ny fianakaviana ahy dia tsy maintsy miroso amin'ny dingany fisehoana sy vodiondry aho. Tena navatotra ny laingaka any aty marina. Tsy maintsy hanaovako sakrifisy raha ngafa sinama araka tsara ny revoko aho. Ny ato vady marary lava sy tsy mafeny ny fipetra ny filako akory dia voatery aho mitady asambarany ny akafa. Ary ndraso amin'izay atakalo reto. Zay. Aleo midina teto amin'izay dia ho vakiny ty iray efa misy volo ty. Sady misy mihitsy ato izany raha za lanjany izany a. Aiza moa ilay maritoto eo? Aity eto ka. Otrika lesy aloha ny analana fa may ambondrona. Zay. Manga be daholo ny ato fa tsisy akoatr'izay. Ary mavatra mihitsy izany kala mametraka 2 alina ato isaky ny avy miasa raha zao a. Vao maika mahatsara zavatra lesy zao riko a. Aleo aloha isaina ingana dia atao tsara pirina ve fa mbola hojerena hatramin'ny ireo fianakaviana sandokentina hidina aminy mantsy. Tsy maintsy samy mena kely daholo ireny. Ny amin'ny herin'ny sabotsy efa fotoana ny mena dia tsy maintsy atao izay atoto izany. Sy ray tapitrisa be izao ilay vola atao anaty boatin-drakitra marina. Tena mavita aloha linana nrotsaka isan'andro tato e. Minao fa tsy atsikaritra mihitsy izy hoe tsy aotsolo ilay boatin-drakitra ny satria efa nisoloky mitovy be taminy. Sy aho hoe tsy maintsy misitaka kely indray aloha lariko fa sao dia poan'la kera ato raha traingo io boaty tsisy ninina io a. Manara roatra lesy fa mbola tanora.
rehefa ena amin'ilay ny lafifa mandalitra aza zomy eo. Dia ny tena tranga tsy naposiko indrindra satria tamin'ny fotoana tsy maintsy ilako an'ilay vola indrindra no Kia ao fa vonjeko aloha ndriko inona moa no azo atao amin'izany eo eno ao fa vakiako aloha ny boatin-drakotro fa sady mila vola fitanana fanafody koa io afaka adindray eo dia tonga no mitondra azy kizoka so ihany ary izany fa misy an'io azo isarangotana aloha fa raha tsy izany angamba dia asa fotsiny tsy nanenenana ihany aloha no nanangonana vola isan'andro tato ao aloha misy anakely alary ilanina amin'ny lalao jeu fa hiakatra kely etony iny ilanina ery hoe ela amin'ny lalao jeu fa hoetiny eny ary andraso amin'izay alaina ohatra totrany hoe maivamaivana be any izany raso hoe andriamanitra ianao andray kosa fatoro alina ray sisano ato tena misy zavatra tsy normalina kosa ao ka raso tsy tratranso indray ry koa marina lasa ny venjivenjy andray izay iny dia asandray hoe roviana voahody mino fa riko tsy misy afa-tsy riko nanao azao tena manomboka makaleo be akosa le ataony ka vola efa ho iray tapitrisa mahery tany hoany kosa vera ny finafinako tamin'ny vola tato dia ay maty aneny marara indray ny tratrako herinandro taorinan'io izy vao nandray antso rehefa tena hita ny fatezitra mafy tamin'ny ahy dia nitsorony fa nisy olana be ho ny tena lain'ilay vola voangona tao an-trano nizaka ny sikotra azy an'ilay olana nefa fa tsy nahazo valiteny mazava izy raha teo tena manahirana voatratrantso fa asa ny ariva tao amin'ny hopitaly any sendra nahatsiaro le mesazy hitako tao anaty busindriko tapa-kevitra fa atsoko le numero io ahafantarana izay tena tompony Allô? Fa izaka io azafady anabavindriko kia saika mba anytany fotsiny hoe ihany ve izy mahagaga indray izany anabava vendry dia tsy mahalala hoe natao vodiondromaly eny anadandry naninona izany ndriny tsy nanatrika niaraka tamin'ireo fianakaviana vitsivitsy taty ka hitanao solo tena ihany no afaka nanatrika tany dia tsy anisany dia tsy azoko hoe maninona indray ianao manontany hoe aty veriko nefa fantatra tsara ny programa tamin'ny vodiondrinay nefa tena nafinaritra be ny taty vodiondry tsy mbola nisy ohatr'izany mihitsy sa manao FB indry dia alefako amindriny sary ka aleo fa alaiko any aminy rehefa miao izay tsy izany koa kifa nanofy ratsy be alina hoe accident tamin'ny moto ndriko dia tsy milamin-tsaina mihitsy io aza manaky indriry zao bafiko fa salama be izy sady tsara karakara be aty matory arivariva ry izy ao fa milaza ho vizambizana hony tsy kosa
Nanao indray ny ty salamy izany? Oay, Lina! 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 Dokotera! Vonjeo fa tsy mahatsiaro tena zanako e! Dokotera! Efa manomboka salama indray dia mivizaviza sahady Le diso miletaka be koa nery papa, tena vao maika mandreraka e. Aresiny iny? Ngatso ina saino mividy an'ilay fanafody any amin'ny villa izy? Efa lasa izy. Ataoko fa tolakandro anie izy vao andeha. Dia mangalao aloha ianao aina. Nisy antony matoa nafindra miverina ty aminay indray aloha mba ho voara-maso tsara ny fahasalamanao. Sady aty rahateo mba madino rivotra e. Ie, sady tsy mety amiko tsony mihitsy ry papa le manofatrano fa mila tsy araka tsony ny vola. Ny fitsaboana koa tsy misangy fa million isak'izay mihetsika izao. Tingy malalaka fono le asanao angano ny safidiananareo tokantrano tany. Efa mba afaka manao asa tena amin'izay io dia izay koa naresy lahatra hiverina aty aminareo sineny. Sady trano be petrapotsiny eo atao inona fa tsy hoanareo taranaka? Fa sakafinina daholo aloha reto andrerahanao vatany reto e. Tsy tadidin'ny papa ve? Ninona? Tsy ngeritaona naterahany koa anie androany e. Dia maninona? Sa mbola isolelaka amin'iny bandy efa tsy mivaky lohany aminao indray ianao, Papa, eo anatrehan'ny lalàna seho imason'Andriamanitra dia mpivady izahay. Mivady izany ry Lina, manatanteraka amin'ny vadiny tononona teny ambonin'ny alitara, na ho salama na marary. Taiza izy nefa taminao tsy salama renika, dia mbola vady ihany izany aminao? Eny e, so mba hody eo ihany izy dia aleo mba hanomanako fety kely ny aniversairany. Ndraso tokoa e. Allô? Rico? Lina? Fa ahoana? Niezaka ny antso an'lahy foana nanomboka nivoaka ny hôpitaly dia izao vao mahazo an'lahy. Aty amidezaka dia hainao ihany e. Fa ahoana? Dia tsy tsaroany lahy mihitsy ve hoe aniversaire lahy androany e. Joyeux anniversaire lahy. Efa nanasa ny cousin sy ny cousine ary meilleur ami hiaraka hifety amintsika aty amin'ny papa. Fa ahoana no hoe any andry papa? Nga ianao tsy any an-trano intsony? Efa mifindra aty le sy efa niala tamin'ilay asa koa. Aleoko miasa tena fa efa misy projet hitako mety sy azo atao tsara. Ay? Fa miandry an'langy eo azahay Rico e. Efa manao sakafo ato mandra-pahatonga namana rehetra. Tapaka indray ilay apela marina. Ianao tsy mahalala tsy tiana fa izy ary efa tsy mivaky loha aminao tsony. Mandeha aloha papa mivoaka raha mbola nampitrotraka ihany ka. Tsy manampitrotraka fa mampieritreritra anao sombinaiko. Nefa ianao ihany moa ioko. Ndraso aloha nokatra FB dia mba handefasana publication ty anniversaire an'ity. Dia mba hitany amin'izay raha miconnecte izy. Way, fa ahoana koa ty? Arabaina lesy papa ny zanako a. Tratry ny anniversaire lahy. Je t'aime be fona vadiko tiako. Siko malalako. Andray. Inona indray izao ilay mampitomany vetivety eo? Hono a? Tsy rariny tsonkosa ary papa. Tsy rariny e. Fa inona ny tsy rariny? Mba saika anao publication iara-pasy akanjo. Kanjo inona? Publication nalefa mivady kely no hitako voalohany. Ahoy jereko izany? Tena sarindriko miaraka amin'ny vehivavy sy zazakely ty marina. Dia misy raha matoa lehibe iray koa miaraka amin'izareo. Tena boakely tsisy fotony mihitsy raha ilahy Rico. Leo azo papa. Leo. Tofoka tanteraka. Amin'izay tena ampy. Oka izay zanako sao raha indray ianao. Efa profo mivainga ny zo hitanao izao kaza miasa lohany amin'ny tsony fa io zazy io jerena.
tena tsy nabozigozy ny fiafarany fitiavana azy papa. Oka izay ho afa sao arary eo indray ianao. Ao, etsofiniko izany zanako izany dia mangina. Papa. Andeha atao amin'ny hevitra ny fandriako fa raha tonga ireo olona nasaina dia omeo azy ireo sakafo ireo. Dia mba ahafaro zareo hoe tsy tonga hono ny tompo-pety hoe dia aza asiana misy manelingela ao zareo fa aleo mihitsy aloha hitokana kely ao. Izay fa mba fiangaviako amin'ny papa izay. Zanako so mba hanao tao foanao ary ianao ty. Papa, aza miahihany amiko ianao fa niatrika amin'ny fiainako sasa mirery aza vitako foana ka tsy za mihitsy ny vehivavy andeha hamoifoy amin'ny fiainan'izany. Mba tia angina fotsiny ahy hipanjinako no aviko vaovao. Izay papa, aza efa pirimineny tsara ilay fanafody rehefa tonga eo izy. Raha lafo hihinana andreny mantsy. Andriamanitra, le zanako e. Anao dia lany raha masony ny zanako iny rikondoza. Vatomaty. Fizarana voalohany amin'ilay tantarany soratan'ny natiora KFT